Ny famtinana ny larana vaovao gazety so larana fasivy amin'ny sifolo sy telonjato no hamaranantsika ny fampalalam-baovao fitina amintsika fofony makasika an'izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady nifankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Larana fahasivy amin'ny sivifolo sy telonjato amin'ny gazety so indray no hivoaka manomboka marapiso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Toy ny mahazatra dia lahatsoratra mahaliana hatrany no entin'ny gazety amintsika. Iresahana momba ny lamaody, ny fahasalamana, ny zavatra mahaliana ny ivelany sy hito an-toerana. Ho amin'ny rampiso raha eo amin'izay resaka lamaody izay dia ny andriambavilanitra kery Washington indray no rampahafantarin'ny gazety so amintsika ny momba ny lamaodiny sy ny fanaony. Nisofianatra, nisoatoanatra, nisoano iombonana. Raha eo amin'ny resaka tovolahy indray fa eo amin'izay resaka lamaody izay indray dia ampahafantarin'ny gazety aminao fa ny sarisary sy ny soratsoratra amin'ny akanjo izany indray zao no lamaody. Mbola iresahana ny lamaody ihany fa ny tendance amin'ny resaka volo indray no ampahafantarin'ny gazety so amintsika ka aza dimy mamaky izany ao amin'ny pejy fahavalo. Na ny ivelany na eto Madagasikara misy ny toerana dimy lasa anisan'ny lova iraisam-pirenena na amin'ny patrimoine mondial ka ny lova iraisam-pirenena ao amin'ny lisitry ny UNESCO eto Madagasikara dia ampahafantarin'ny gazety so aminao. Aza donona raha manomboka rapitso ny maka ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Eny arepijerajaina manapetra ny fotoanantsika ka dia ho farana neto ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity mifame fotoanantsika ho amin'ny andron'ny rapitso mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma.